Faly miarahaba antsika vahoaka malagasy tsy ankanavaka atao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook na tambazotra hafa koa. Atao anatin'ny fiboana toy ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ny tenanay. Androany fa 12 aprily izay andro ihany koa atsiarovana ny président Philibert Tsiranana izay nandao antsika tamin'ny fa 12 aprily 2019 dia resiko ampanetretena ny adidy mba ampitana ny fandiniana izay nataonay antoko PSD aminareo vahoaka malagasy rehetra ary koa aminareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana. Amin'izay fahatsiarovana ny président Tsiranana izay indrindra dia misy teboka roa izay napetrany teto amin'ny firenena fony izy mbola mitondra ary ny matimatesany no tianay taterina eto amintsika sao dia mba mety ho vahaolana amin'izao zavatsarotra mandalo eto amin'ny firenena izao. Tsy inona moa izany fa voalohany indrindra dia mikasika ny karatra isan-da ary faharoa dia mikasika ny politika ny kibo. Inona moa ny atao hoe karatra isan-da? Tena matoky aho fa ny ankamaroantsika dia tsy mahafantatra an'izany satria efa tamin'ny taona 2017 no nofoanana izany karatra isan-da izany tamin'ny vanim-potoana nanonganana ny président Tsiranana niala teo ny fitondrana. Izany karatra isan-da izany anefa no hetra. Io hetra io zany dia isan'olona no nandoa azy. Tamin'izany fotoana izany dia 700 ariary isan'ny vatan-dehilahy isan-taona farafahakeliny. Tamin'izany fotoana izany dia ny lehilahy ihany no nandoa io karatra isan-da io. Ary ny tahan'io hetra io dia mitombo arakaraky ny karaman'ny olona. Ny antony nanaovana azy io voalohany indrindra dia mba azahoana vola iantoana ny sosialim-bahoaka. Ka tamin'izany fotoana izany dia amin'ny alalan'io karatra isan-da io no nahatonga ny fianaran'ny ankizy maimaimpona tsy nisy nandoan'izany droit zany ny ray aman-dreny hatramin'ny fitaovana eny an-tsekoly maimaimpona. Ny fahasalamana maimaimpona rehefa marary ny olona tsy mamoaka vola am-paosy ary na dia marary any amin'ny hopitaly aza dia tsy misy na ariary miala avy amin'ny paosy hatramin'ny évacuation sanitaire mandeha roplanina manantona an'ireo hopitaly lehibe eny an-tanan-dehibe dia maimaimpona daholo. Natao koa io hetra io mba hahavitahan'ny fitondram-panjakana misahana ny vahoaka mba tsy ahakamon'ny olona fa hahatonga ny olona hiasa satria izy io dia takiana amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka na miasa na tsy miasa. Ka noho izany dia mitady asa ny olona ary manao izay fomba hahavitany mandoa io karatra io. Raha tsy izany dia misy sazy mahazo azy eo anivon'ny fiarahamonina. Nifoanan'ny jeneraly Ramanantsoa io hetra isan-da io tamin'ny vanim-potoana nanonganana ny président Tsiranana. Falifaly daholo ny olona fa tsy handoa hetra intsony. Io hetra io zany karazan'ny zavatra azo lazaina hoe tsy mahafinaritra fa mahasoa. Raha nitazona hatramin'izay isika izany karatra isan-da izany dia nanana vahoaka discipliné, izany hoe mihaino sy manaraka ny toromarotry ny fitondrana ary koa afaka mangataka ny tamberin'andraikitra satria mandray anjara feno ny tsirairay amin'ny faminona ny kitakom-bolam-panjakana. Izany hoe afaka dabataba tsara ny tsirairay hoe maninona ny lalana no tsy vita satria nandoa vola any amin'ny fanjakana. Ary tsy possible koa izany hoe ahitana doublon roety sy ray tapitrisa izany any anatin'ny karapanondrom-pirenena. Andao ary sika hiverina amin'izao krizy iainantsika izao. Hita fa miezaka mihitsy izany amin'izao krizy izao mba hisahana an'ilay vahoaka. Iza ny sokajin'olona, chauffeur ny taxi be na receveur, iza ireo rahavavy miasa alina, tsisy fantatra izany. Iza ireo mpitondra bajaj,
sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mandritry izao crise ny Covid-19 izao no ahitantsika statistika mikasika ny isan'ny malagasy sy ny sokajin'olona arak'asa, ara-pivelomana sy ny sisa. Izany no mahatonga hoe misy foana ny olona tsy afa-po na dia milaza ara ny filoham-pirenena fa tsy matory andro, tsy matory alina, milofo amin'ny fitadiavana vahaolana amin'izao. Anefa rehefa mahita an'ireny vaovao ireny isika sy le vahoaka omena micro dia ny tsy fahafahampo no tena hita hoe izay tsy nahazo. Hany ka ohatrany hoe ny olona tsy nahazo indray no maro anisa toy izay ny olona nahazo amin'ireny fizarana vary, menaka, PPN sy ny sisa ireny. Ary mandritry ny fikirakiranan'izy io any Antananarivo, any amin'ny kapitalitsika, dia anatin'izay nosary koa ny aty Mahajangy, nosary koa ny any Toamasina, nosary koa ny any Dego, ny any Toliara. Nefa tsy voakarakara mitovy, ary rehefa omena ny fanomezana tsy mitovy. Misy mahita tapagony ny sasany, aty mahita kapoaka. Betsaka zany ilay lesoka. Raha nitazomina hatramin'izay zany karatra isan-day zany dia tsy ohatran'izao ny goragora ny variana ny toe-karena ny Madagasikara. Toe-karenantsika manko zany alohan'izao Covid-19 izao dia efa azo lazaina hoe latsaka tanterena. Ka zao vao maika io resaka mahasahana anisan'ny vahoaka io zany ny tokony hiaingana amin'ny fampandrosoana. Ahoana moa ny ahafantarana hoe firy ny sekoly amboarina, firy ny lakilasy, firy ny hôpitaly amboarina, raha tsy fantatra akory hoe firy isika, firy ny lehilahy, firy ny vehivavy, firy ny ankizy, firy ny be antitra, raha tsy voasahana ny vahoaka. Ka lasa informel ny maro anisa. Hany ka na ny service ny statistika izay misy eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena aza dia tsy tafa hoy ny filazan'ny tanora ankehitriny, tsy tafa amin'ny fanomezana tarehimarika mazava amin'ny isan'ny olona sy ny sokajin'olona. Noho ny fanafoanana ny karatra isan-day dia tsy tafavoaka ilay fizarana hanina ho an'ny marefo. Tsy misy statistika mazava eto Madagasikara. Raha nitazomina hatramin'izay izany karatra isan-day izany dia amin'izao fisian'ny Covid-19 izao tsy nanano sarotra ny fizarana ny vatsy satria fantatra daholo ny olona ny fivelomany, ny asany, ny adresy mazava, ny ankohonany, fantatra hoe iza ny marefo, iza daholo ny mpamily sy ny sisa sy ny sisa. Raha mbola nisy zany hetra isan-day izany dia nanambola isika isahanana ny sosialim-bahoaka. Ameko ohatra zany tarehimarika vitsivitsy. Amin'izao tsika miteny izao dia 520 tapitrisa no isan'ny malagasy. Ao anatin'izany dia ataontsika hoe ampahadimy 5 tapitrisa zany ny isan'ny malagasy miasa ilay atao hoe population active, satria io zany no mandoa ny hetra isan-day. Fa amin'izao fotoana izao tsy ho lehilahy irery ihany no andoha an'izany fa ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha ohatra ka takina iray alina ariary ny olom-pirenena tsirairay 17 taona miakatra izay mbola ao anatin'ny olona miasa dia mety azahoantsika eo amin'ny 50 milliards d'ariary. Izay zany vola kely indrindra isan-taona ho azon'ny fitondram-panjakana isahanana ny sosialim-bahoaka. Izany hoe raha ohatra ka avadintsika euro izy dia manome 12,5 tapitrisa euro na 12,500,000 euro. Raha atao kajy tsotsotra arakaraky ny mahabe ny karaman'olona koa ny mahabe an'le hetra dia mety ho tody hatrany amin'ny vola 100 millions d'euros. Raha jerentsika fa 165 millions de dollars ny vola nomeny FMI atsika dia ataoko fa kely sisa dia hitovy amin'izay. Ary izay dia volantsika madidio malagasy isahanana ny sosialim-bahoaka atsika. Ka inona ny maharatsy an'izany? Izay dia mahita fa izany politika nataon'ny
antoko PSD nahavitana ny karakarana vahoaka amin'ny lafiny sosialy zany dia tena tsara ary tokony atao. Ka sosokevitra ihany zany alefanay any aminareo ray aman-dreny mpitondranay malagasy. Fehiny tsy adalan'ny président Tsiranana mihitsy nametrahana an'ireny karatra isan-day ireny. Tsy misy efa tsy fanaratsiana nefa no natao azy satria mahasola izy fa tsy mahafinaritra. Nanaovana diabolisation an'i président Tsiranana nampitoviana amin'ny devoly mihitsy izy nohon' izany resaka izany ary nifoanana teo eo amin'ny firenena tsy ho misy intsony. Ka rehefa nifoanana io dia foana niaraka tamin'io koa ilay fikarakarana vahoaka nahatonga ny Madagasikara nosy sambatra tamin'ny vanim-potoana ny Repoblika voalohany. Izao anefa hitomanina ny disipline, hitomanina ny fisahanana ny olombelona ary ny tsy fahavitana an'izany no antony iray lehibe tsy mety mampandroso an'ity firenentsika ity. Na iza no mitondra eo raha mbola amin'izao endriny izao ihany dia efa miteny mialoha izahay fa tsy ho tafavoaka mihitsy ny fitondrana an'ity Madagasikara ity. Ary tokony mba hiaiky koa ireo izay nanao izay nampanjavona ny karatra isan-day io tamin'ny taona 2017 fa tena namarina kady any Madagasikara. Io tsika io ary tsy mety tafarina io. Na eno tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena fa hanao an'izany digitalisation isam-batan'olona izany izy ao anatin'ny fotoana fohy. 10 andro angamba raha tsy diso ny fotoana nomeny tamin'ny herinandro lasa. Ary hanome solosaina ihany koa izy isaky ny fokotany. Raha izay no vita dia tena tsara be ary ny tenako mihitsy no iarahaba azy voalohany. Saingy izao mbola lavitrezaka be izany. Tsy anatin'ny 10 andro akory no avitana izany fa aman-taonany. Ary indrindra amin'izao fiatrehantsika ady maro lafo izao eto amin'ny firenena sady manenjika tsika ny urgence sanitaire, manenjika tsika ny banga eo anivon'ny toe-karena malagasy. Ka efa fantatra fa tsy ho tratra ao anatin'ny fotoana fohy velively io. Ka maninona sosokevitra ny anay raha ny bazin'io karatra isan-day io no atao, io no apetraka. Marina fa mbola marefo ny vahoaka tsy afaka andohan'io mihitsy ny atoato. Kanefa atao ohatran'ny système bancaire. Ohatra zany misy asa hitako fa misy garantie hitondra vola be nefa za tsy manam-bola dia mindram-bola any amin'ny banky ka ny vola ho azoko amin'ilay asa io no amerenako n'ilay vola. Ka ataovy ohatran'izay mbola tsy manam-bola zany ilay vahoaka amin'izao fa afaka mitady fahamatsim-bola ny fitondram-panjakana ary atao karazany avance dia mahazo vola isika zay fantatra fa misy garantie satria ny vahoaka mihitsy no hamatsy azy rehefa tahiny ka tafavoaka n'ity fahasahiranana ara-pahasalamana ity ny firenena ka miasa amin'izay fotoana izay manam-bola isika hikirakirana ny sosialim-bahoaka. Ny teboka faharoa dia ny politika ny kibo. Mahatsiaro ny président Tsiranana ihany raha mahita fa amin'izao fotoana fiboana izao dia misy zavatra tena mifanipaka. Mihiboka an-trano moa ny olona ka tsy afaka mamokatra. Nefa ny fanjifana tsy maintsy mandeha, ny olona tsirairay tsy maintsy misakafo. Ka mahatsiaro an'ilay politika ny kibo izay PSD. Efa madiva hifarana izao ny fiboana ray volana natao. Madiva hifarana ny andian'ny faharoa. Ka ny zavatra hita eo andaniny dia efa tsy mahatanty intsony ny vahoaka noho ny fahantrana. Tsy manaraka toromarika intsony ny ankamaroany satria ilay aretina Covid-19 no ahina afaty fa ny tsy fisakafoanana sy ny hanoanana no tena mahavoa. Misy mihitsy ny olona daboka fotsiny nefa olona tsy nipoaka tsy sempotra fa kay zany noana. Eo ankilany atahorana hoe mbola tsy hita daholo ny olona izay atao hoe cas contact ny findrany ny aretina nentin'ireo vahiny avy tamin'ny fiaramanidina isan-karazany tonga teto.
ka ireo olona ka contact mitondra tsimokaretina ireo misy ny hita fa mety misy koa ny tsy hita ka na dia olona iray monja aza no tsy hita dia atahorana mbola hamindra an'ilay aretina amin'ny olona maro. Fantatra tsara fa ao anatin'ny adin-tsaina fandalanjalanjana mafy anareo tompon'andraikitra mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena fa indrindra moa ny filoham-pirenena. Koa mamelanay PSD mba hitondra ampanetretena sosokevitra mikasika an'izay. Rehefa hiditra amin'io andian'ny fahatelo io dia kavana tsara ny toerana izay misy ny olona mitondra an'ilay tsimokaretina sy ny toerana mbola tsy nahitana. Tohizana ny fibohana na confinement amin'ireo toerana izay misy sy nahitana ny tsimokaretina fa avela iaina normal kosa ny olona amin'ny toerana mbola tsy nahitana, arovana mafy ny vavahady sy ny sisintany mba tsy hidiran'olona amin'izao ary izay olona miditra dia atao quarantaine. Inona ny anton'izany? Ny antony ny fiainam-pirenena dia tsy afaka hijanona fa tsy maintsy mandeha. Ka raha vao tapitra ity krizy ara-pahasalamana ity dia krizin'ny-tsakafo no misy eto. Efa be ny fahavoazana ara-toekarena hitantsika vokatr'ilay iray volana fibohana tanteraka teo. Ka ny sakafo aloha no tokony atao laharam-pahamehana mba ho hisy hohanina foana isika malagasy fa tsy ho fatina ny hohanina. Malagasy iray isika rehetra eto Madagasikara koa raha tsy afaka mamokatra ny ampahany dia amporisihina izay afaka mba hamokatra ho an'ny rehetra. Satria tsy mbola fantatra mihitsy ny fotoana iafarany ity tantara ity. Aminay PSD dia ny politika ny kibo ny tokony amafisina. Voakasika izay manokana ny tantsaha izay tsy dia voateny loatra ny andritra ny ity amehana ara-pahasalamana ity. Omeo ny tantsaha ny vary, fanampiana sy ny fitaovana sy ny vola ilaina mba hahafahany mamokatra. Azadino fa tsy mikarama koa ireo tantsaha ireo. Raha misy marina izany fanampiana avy amin'ny FMI izany sy ny fanampiana avy amin'ny bailleur isan-karazany dia any aloha no heverinay PSD fa tokony ho laharam-pahamehana. Maro koa ny tsy anasa ireo tanora be dia be, olona mihinana ireo nefa olona afaka mamokatra ihany koa satria misy manana tanana afaka miasa. Azadino fa maro ny firenena mitady sakafo aty amintsika. Eto ambonin'ny tany dia maro ny firenena niatrika an'ity Covid-19 ity dia tsy mamokatra akory zareo. Ao anatin'izany ny Emirat. Izany hoe ireo olona nieritreretina hiasa any amin'ny Bamangoky. Azo atao foana ny fiaraha-miasa amindry zareo fa kosa tokony hovaina ny contrat. Ka ampiasaina ireo tanorantsika, ireo tanana be da be ireo. Ka ny fifanarahana tokony avadika hoe izy mitondra ny vola sy ny fanaovana ny barage fa kosa izy no mividy amintsika amin'ny vidy mirary fa tsy isika akory no hividy aminy. Ary raha azo atao anie aleo ny firenena no atao namana hanampy fa tsy ny orinasa tsy miankina avy any ivelany. Satria orinasa tsy miankina izay avy any Émirats Arabes Unis ilay eritreretina hiasa ao Bamangoky. Ka raha mety aleo firenena samy firenena no mifampiresaka fa tsy firenena sy orinasa tsy miankina. Betsaka kokoa ny tombontsoa azontsika avy amin'ny firenena manan-karena toy ny Émirats ireny. Afaka manome fahaiza-manao ry zareo, afaka manome vola ary indrindra mitady fihavanana amintsika. Na mitady ny tombontsoany aza izy moa tsy hitady ny tombontsoa fa isika kosa afaka miady varotra, miady ny gagnant-gagnant. Fa rehefa orinasa tsy miankina dia mazava ho azy fa tombontsoa ara-bola tanteraka no tadiaviny ka tsy dia rarahiny ny vahoaka na andevozana izay karama faran'izay ambany-drindra no fony amena eo ary tsy rarahiny koa na amin'ny lafiny écologie, ny environnement na simba na manao ahoana fa ny azy ihany no azy. Manana tanora be dia be isika ka asosokevitra avy aty aminay asio fanompo-pirenena ho an'ireo tanora ireo ary atao amin'ny alalan'ny fanompo-pirenena ny famokarana. Fotoana izao hitodiana any ambanivohitra sy ireo tanora fa mila mamokatra avy amin'ny fotony isika.
Rehefa azo ireo fanampiana ara-bola voalaza tetsy ambony ireo dia omeo ny tambanivohitra mba hamokatra sy ireo orinasa rehetra tokony havelotena ato anatiny mba hamokatra. Eo indrindra teboka fanampiny dia ny orinasa industrialy. Ity zavatra manjoa antsika ity dia mampieritreritra hoe aoka mba hajanona aoka mba hajanona amin'izay ny fanafarana ny zavatra rehetra izay azo vokarina eto an-toerana, satria misy ny akora, misy ny olona mahay, misy ny ingénieur afaka mikirakira fitaovana, ary raha tsy manana fitaovana isika afaka manafatra raha ohatra ka fitaovana mavesatra tsy vitantsika amboarina eto. Fa tokony ny indostria mikasika ny agroalimentaire, ny fanodinana ny akora fototra izay misy eto dia eto ihany no manao azy. Aoka mba atodika amin'ny famokarana industrialy eto an-toerana amin'izay ny toe-karena, fa tsy amin'ny fanafarana entana lava avy any ivelany, ny akanjo izay anaovantsika, ny sakafo izay hoanitsika, ny paty, ny simenitra na ny fer, ao Soalalantsika manana fer be dia be. Ny zavatra fampiasaintsika tokony eto an-toerana ihany no manao azy. Izay ny teboka vitsivitsy tianay mba nampitaina aminareo namana sy tapaka sy havana vahoaka malagasy tsy ankanavaka, ary indrindra aminareo mpitondra fanjakana izay ray aman-dreninay. Raha ohatra ka fehezina, voalohany ataovy ilay hetra tsy dia mavesatra amin'ny vahoaka. Raha ny dinianane ilay hetra isan-dà dia any amin'ny 30 ariary isan'andro ny alohan'ny vahoaka zany, mba azahoantsika vola madiodio avy aty amintsika firenena malagasy sy vahoaka malagasy, tsy hafarina avy any amin'ny FMI sy ny karazany, mba havitantsika hikarakarana ny vahoakantsika mikasika ny sosialin'ny vahoaka. Ilaina ao anatin'ny krizy tsy maintsy misy ihany ny mamokatra, fa raha isika rehetra no miboaka an-trano dia loza. Izay sy izay no mba anjara biriky kely azonay ny entina ry vahoaka malagasy izay mamy atelemo, izay mangidy aloavy.